Ivadika tontolom-baovao hafatanteraka kosa isika eo amin'ny lafim-baovao ara-tsiantifika ary nitondra fanazavana mahakasika ireo saona voapozina antsoina hoe Deutaphrenius melanostictus miparitaka ao Antsarimasina Toamasina ireo mpikaroka miasa eo amin'ny setry ny fikaronana mahakasika ny biby sy ny fomba fiainany omaly tanjon'ireto mpikaroka avy amin'ny fakulté-ny siansa eo anivon'ny université Antananarivo reto ary moa ny anazava ny saim-bahoaka mahakasika ny fiheverana 10 miely momba ireto saona voapozina ireto raha vakarandriamanala no mitondra ny anjinjinin'izay amintsika. Tsy mbola nisy hatreto ny olona namony ainy noho ny fandraisana mivantana ireo saona voapozina araka ny ambaran'ireo mpikaroka misehatra amin'ny fikarohana momba ny biby. Na voapirofo aza fa misy pozina ireo saona ireo dia azo atao tsara ny misoroka ny olombelona tsy hifindran'ny pozina aminy. Ireo no fanamarina nentin'ireo mpikaroka manoloana fiheverana tsy mariny mahakasika ireo saona voapozina tao Toamasina omaly. Misy zany eno eny amin'ny vaovao eny zany milaza ny olona hoe mandeha eo le saona dia izay manitsaka azy dia mangotsongotsika. Zany zao anisan'ny zavatra tsy marina satria ohatran'ny biby rehetrarehetra izy. Rehefa tsy mikitika zany le saona zany misy pozina eo ary rehefa voapirofo fa misy pozina izy fa rehefa tsy mikitika azy ny olona dia tsy maninona izy ary na mikitika azy koa ary ny olona ka manasa tanana rehefa avy eo dia tsisy fiatraikany amin'ny olona le pozina. Raha nambaran'ireo mponina nanaovana fanadihadiana dia efa tamin'ny taona 2021 izy ireo no nahita ireo karazany voapozina ireo. Ny fanadihadiana nataon'ireo mpikaroka malagasy kosa no nahafantarana fa efa talohan'izany fepitaona izany natongavana ireto saona ireto teto Madagasikara. Ireo saona ireo izay avy any Azia. Tokony isa nefa raha ny fanazavana fepetra ho raisina amin'ireto karazana saona hafa ireto satria dia mamokatra be izy ireo. Ao Toamasina raha teo moa dia manana toetrandro izay manamora ny fanatotizana ireto karazana saona ireto. Raha ny fitombony aloha zany araka ny voalaza tany amin'ny toerana nisy azy tany Azia dia ny vavy anankiray manatody efatralina amin'ny fanatodizany anankiray zany hoe be dia be mihitsy le izy. Dia raha amin'ny toerana ohatran'ny Toamasina zany izay toerana manoran-dava dia mety mahavita manatody indroa isa-taona ny vavy anankiray. Dia eritreretintsika amin'izay hoe vavy anankiray zany manatody 7 alina ao anatin'ny 2 taona dia tamatavy koa toerana manoran-dava dia tondraka lava le toerana dia mora miparitaka vetivety dia miparitaka mihitsy zany izy. Ratsahivina ny herinandro lasa teo no nanomboka nanakoako ny mahakasika ireo saona voapozina atao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Antsarimasina Toamasina. Raha ny fanazavana ireo akoho mamborona mihinana azy dia maty avy hatrany minitra vitsy monja ao aorian'ny fihinanana azy.